Ny vinany toetry ny andro any an-dranomasina ny alahady fa 9 ny volana oktobra manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny alatsinainy fa 7 ny volana oktobra amin'ny 9 maraina amin'ny ankapobeny aloha raha ny sary azy tamin'ny zana-bolana dia mety hitrangana tandrivon-drahona vao maraina ny any amin'iny amorontsiraka andrefany Madagasikara iny ho hitantsika moa ny tena mombamomba izay fa amin'ny ankapobeny ihany koa dia mitoetrany aloha ny orana zany amin'ny tapany avaratra atsinanana toy izao ary ny mety ho toetry ny andro any an-dranomasina izay any amin'ny amorontsiraka atsinanana nosy Cap d'Ambre hatrany Cap Est isy orana malefaka indraindray any amin'ny fiandohany fehim-potoana fa ho maina ihany zay rehefa atoandro ny andro avy atsimo atsiranana ny rivotra ka ho 9 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora ary hatratra 7 kilometatra isan'ora indraindray any amin'ny tendrony avaratra anonjabe ny ranomasina ny avy ny onja dia ho latsaka ny 2 metatra amin'ny ankapobeny. Cap Est hatrany Manoro andraona amin'ny sitokotoko izay mety holalovana tandrivon-drahona indraindray amin'ny fiandohany fehim-potoana ho avy atsimo atsinanana na atsinanana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora fa ihodina avaratra kosa izany any atsimon'ny Toamasina ka ho 7 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora hatrany. Anonjabe ny ranomasina ny avy ny onja dia 2.5 metatra manakaiky ny Manoro fa ho 2.4 metatra kosa ny any ankafa ary hidina miandalana zay manomboka ny tolakandro. Manoro hatrany Taolagnaro ho maina amin'ny ankapobeny ny andro ary ho avy avaratra ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora hatratra 17 ka hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora manakaiky ny Taolagnaro. Anonjabe ny ranomasina ary ny avy ny onja 2.5 ka hatramin'ny 2.4 metatra hatratra 2.5 metatra manakaiky ny Taolagnaro. Taolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie ho maina tanteraka ny andro ary ho avy avaratra ny rivotra any amin'ny tapany atsinanana ka ho 9 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora ho avy andrefana kosa ny any ankafa ka ho 7 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora ho avy atsinanana ny morontsiraka rehetra manomboka ny Takariva ka ho 18 kilometatra isan'ora fa iamafy zay rehefa makany amin'ny farany fehim-potoana. Anonjabe ny ranomasina ary ny avy ny onja dia manodidina ny 2.5 metatra ho an'ny morontsiraka andrefany nosy kosa Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent andraona amin'ny sitokotoko ny maraina manakaiky ny Morombe izay mety ho arahina tandrivon-drahona moa zany indraindray. Anjaka kosa ny masoandro na hibalika tanteraka izay any ankafa ho avy atsimo ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora hatratra 20 kilometatra isan'ora indraindray any amin'ny tapany avaratra. Anonjabe ny ranomasina ary ny avy ny onja dia 2.5 hatratra 2 metatra amin'ny farany fehim-potoana noho ny alin-drano madinika avy any atsimo. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André isy tandrivon-drahona ny alina manodididina ny morondava iny fa ho maina kosa ny atoandro toy ny faritra sisa ho avy atsimo ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora hatratra 20 kilometatra isan'ora indraindray fa ho avy andrefana kosa ny atoandro ka ho 7 kilometatra isan'ora. Adiny-panonja na anonjabe ny ranomasina ary ny avy ny onja dia 4.4 ka hatramin'ny 2.2 metatra hatratra 2.4 metatra ny any atsimon'ny morondava any amin'ny farany fehim-potoana. Cap Saint-André hatrany Analalava ho maina ny andro amin'ny ankapobeny ho avy atsinanana ny rivotra ny maraina ka ho 7 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora hatratra 17 kilometatra isan'ora any amin'ny tapany avaratra ho avy avaratra andrefana kosa ny tolakandro ka ho 7 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora ary mety hatratra 20 kilometatra isan'ora indraindray ho tonina adiny-panonja ny ranomasina ka ny avy ny onja dia 2.2 ka hatramin'ny 2.4 metatra amarana anazy Analalava hatrany Cap d'Ambre holalovana tandrivon-drahona manodidina nosy be ny alina na ny maraina ary ho maina kosa ny andro any ankafa ho avy atsimo atsinanana ny rivotra any amin'ny tendrony avaratra ka ho 20 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora io vaovao kosa ny any ankafa ka ho 7 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora izay mety hatratra 20 kilometatra isan'ora indraindray ho tonina adiny-panonja ny ranomasina ary ny avy ny onja dia 2.2 ka hatramin'ny 2.4 metatra.